Raha ialina sy fihetsety dolara na 5,70 tapitrisa sy 3 miliara ariary eo ny karamantalety jeneraly ny jirama vaovao Ron Weiss raha ny voarakitra ao anaty fifanarahana izay aharitra efa taona. Kajy noraisina amin'ny $1 mifanatsahana amin'ny 570 ariary eo. Raha ao anatin'ny herintaona izany dia mandray 5,7 sy 7,7 tapitrisa ariary izy. 500 sy 5,990 tapitrisa ariary kosa raha isam-bolana ary 5,7 sy 7,000 sy R1,4 tapitrisa ariary isan'andro. Ambony dia ambony tokoa ny taremarika raha oharina amin'ny varim-piainan'ny malagasy sy fahantrany firenena. Iraka ampanaovina io tale jeneraly io moa ny fanarenana ny jirama, indrindra ny lafiny ara-bola. Eo ihany koa ny fitantanana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ny fampitaovana. Tsara ho marihana fa hatreto mbola ny 5,20 hatramin'ny 20% ny tokantrano malagasy no misitraka herinaratra, ary firenena fahatelo 12 manana ampahana-ponina betsaka indrindra tsy mbola manana herinaratra Madagasikara raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena farany.